Fetin-dreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna, ahitan'ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, manolotra anao ny vaovao. Nasika ny sekretena jeneraly ny firenena mikambana tamin'ny fandraisam-pitenenana sy famalinany valitenin'ny mpanao gazety momba ny resaka politika eto Madagasikara. Tsy nazahoana valiteny betsaka kosa ny momba ny resaka Îles et Parses. Ho fampahafantarana ny tsirary misy eto amin'ny firenena, nijoro teo anoloan'ny anteny Meradolo no Ekop Madagasikara androany. Fanararotana ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tao amin'ny anteny Meradolo ny antony ity hetsika ity. Mbola mitohy hatramin'ny androany ny fifankalozan-kevitra momba ny resaka fahafahana, fanehoan-kevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaova gazety tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba. Narahana fampirantiana sary litatra izany, nisy adevitra izay niarahana tamin'ny holafitry ny mpanao gazety. Niroso tamin'ny fitokonana faobe ny mpiasan'ny Air Madagasikara androany. Maro tamin'ireo mpiasa no nanatevi-daharana ireo syndika, mitaky ny zoany sy ny fampiarana ny didi-pitsarana amerenana ireo mpiasa amin'ny asany. Itoram-pitso ity fitakiana ity ary mbola maro ireo mpiasa anatevi-daharana azy ireo. Any Brésil mezaky manao izay faraherin'ny Flodilma Rousseff amin'ny fitsarana tampony anafoanana ny paikady fanesorana azy amin'ny toerany. Lo olona manodidina ny 50 amin'ny 1.20 no fantatra fa manaiky ny fanesorana ity filo breziliana ity. Ny andindiny izay arahanao afaka fotoana foy. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna, ahitan'ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Tirelirany Candia Plus ny alakamisy maherin'ny 560 millions FMG. PMU izay milalao ihany no mahazo. La délégation de l'Union européenne à Madagascar présente la Semaine de l'Europe du 6 au 13 mai 2016. Vendredi 6 mai, 10h30 au Café de la Gare, conférence débat sur le partenariat Union européenne-Madagascar en collaboration avec le CEDS. 17h à l'IFM, ouverture des Journées du cinéma européen, suivie d'une projection du film Quand les étoiles rencontrent la mer. Samedi 7 mai, 10h, 17h, 19h, projection de film à l'IFM Analakeli. Lundi 9 mai, Journée de l'Europe, 16h et 18h, projection de film à l'IFM Analakeli. Mardi 10 mai, 10h, projection de film au lycée moderne Impeflou. 14h, clôture des Journées du cinéma européen et projection de films à l'université d'Antananarivo. Mercredi 11 mai, 11h, discussion sur la liberté de la presse et les médias sociaux à l'Ivcool Malagas. 17h30, concert de l'Orchestre des enfants de l'Orphelinat Saint-Paul au CGM. Jeudi 12 mai, 9h, journée des projets de l'Union européenne à Madagascar. Exposition sur le parking de la gare Soran. Vendredi 13 mai, 9h, table ronde économique Madagascar-Union européenne à l'hôtel Carlton. Madagascar-Union européenne, engagée pour un avenir meilleur. Envie d'un plus? Dans votre maison ou votre bureau, la menuiserie d'art vous annonce la réouverture de son showroom Indavamam. Mobilier pour grands et petits, jeux d'extérieur et jeux éducatifs déjà prêts. Ou sinon, personnalisez tout simplement vos articles en passant une commande.
Une remise de 10% vous sera accordée pour tout achat durant le mois de mai. Rendez-vous dès maintenant à l'immeuble beige de 5 étages en face du cinéma d'Avamambe. La menuiserie d'art, le confort et la qualité à portée de main. Bonne fête maman. Bonne fête Kia. Bonne fête maman. Bonne fête Kia. Bonne fête maman. Bonne fête Angie. Beau lait, toujours meilleur. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Nothing could ever bring me down. Savourer le moment. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Socavitre, très sincèrement à votre service. Tirolirany kanja plus ny alakamis mahery ny 560 millions FMG. PMU izy amin'ny lalao ihany no mahazo. Tolotra miavaka miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna amin'izao fetindreny izao araraoty ny fihenam-bidy amin'ireo entana marobe toy ny réfrigérateur amin'ny habehany sy ny endriny samihafa. Eo ihany koa ny appareil électroménager isan-karazany, ny appareil électronique azo isafidianana tsara ary indrindra atao fanomezana manokana ho an'ireny machine coudre mitondra ny marika avo lenta Saint-Georges et Vista arak'izay safidinao. Azo adinoina fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Fetindreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ary manasanao ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Lafiny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Nasika ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tamin'ny fandraisam-pitenenany sy ny famalinana moa ny valiten'ny mpanao gazety momba ny resaka politika eto Madagasikara. Tokony atevenina ny ady amin'ny kolokolo ranonambarany etsekilan'izay ihany koa moa dia adidin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny mametraka ny tany-tandalana sy ny fahamarina toerana ara-politika manoloana ny zava-misy tao anatin'izay roa taona mahery izay. Tsy nahazombaliteny betsaka kosa i Ban Ki-moon momba ny resaka Ilzepars fanadihadiana entin'izo ara-kotondrina. Tsy nitsitsy fitenenana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon manoloana ny resaka politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mpitondra ankehitriny no tompony andraikitra voalohany amin'ny fametrahana filaminana eto ranonambarany. Na izany eo amin'ny filaminana ara-tsosialy na ihany koa ny fametrahana ny fitondrana maro toerana. Tsy tokony hisy ihany koa ny fanavakavahana ara-politika eto mba ahafahana mampandroso ny firenena. Efa nisy ny fifidianana ara-demokratika tamin'ny taona 2012 saingy nanary opportunité betsaka i Madagasikara tao anatin'izay fotoana izay amin'ny fametrahana ny fahamarina toeran'ny fitondrana. Toe-javatra izay mampalahelo hatreto. Etsekilan'izay no amafisiny ihany koa fa tokony atevenina ary amafisina ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Isan'ny no amafisiny ihany koa ny resaka zon'olombelona indrindra ny resaka famonoan'olona tsy mandalo fitsarana. Je félicite les parlementaires pour leur dynamisme
nankasitraka ny parlementaire aho amin'ny fahazotoana izy ireo fa ny antso azy ireo ihany koa anamafy ny ady amin'ny resaka kolikoly ary amin'ny lafiny iray tsy azo amarinina sy ekena mihitsy ny fanosihosena ny zon'olombelona amin'ny fampiasana miaramila. Tsy dia nahitantemy betsaka kosa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana manoloana ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety momba ny resaka Îles Éparses. Tokony efa misy fifampiresahana eo amin'ny firenena frantsay sy ny firenena malagasy raha nambarany. Mahakasika ny gouvernemanta frantsay sy ny gouvernemanta malagasy io resaka io. Tokony hisy ny fifampiresahana eo amin'ny rotota araka ny fanapaha-kevitry ny ONU tamin'ny 1979. Mampirisika ny gouvernemanta rotota anoho izay fifampiresahana izay ny tenako ary mirary ny ahitana vahaolana amin'ny olana efa maharitra ela dia ela io. Raha ny tsikaritra ihany koa hita ho valiteny efa nomanina ny valiteny momba izay Îles Éparses izay. Raha tsy ivina, androany hariva no nandao any Madagasikara ity sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity. I Madagasikara izay firenena fahatelo sady farany no tsy diany taty amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'izao diany izao. Fa mifampitohy amin'izay hatrany dia nafana ny laten'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon nandritra ny fiaonany tamin'ny parlemantera rotota androany tetsy amin'ny lapana nosy kely ny fiarovana ny tontolo iainana izay antoky ny fampandrosoana no tena nasongadiny tao anatin'izay. Antoka indrindra ihany koa moa izay atongavana amin'ny fampandrosoana ny lafiny toe-karena toy ny fambolena sy ny fiompiana. Aingo Rakotoarso. Manaona tompo faly ao tonga eto Madagasikara mesaotra indanja amin'ny fandraisana mahafanto. Izay no fiarabahana ny anteny mera rotota nandraisan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fitenenana Ban Ki-moon tetsy Anosy io maraina io. Izany tafiditra tao anatin'ny ity tatitra ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity androany ny tokony hanaovan'i Madagasikara sony ilay fifanarahana Anosy ny avina tany Paris tao anatin'ny fivorian'ny COP 21. Fekevitra iraisan'ny firenena 70 maneran-tany ao anatin'ny firenena mikambana ikajiana ny tontolo iainana misy amin'izao fotoan'izao. 177 actuellement. Firenena 70 no nanosiny fifanarahana nankatoavana tany Paris mahakasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Manome tokonareo aho fa isan'ny tondra amin'ny fahatratrarana ny tanjona fampandrosoana maharitra ny fanasoniavana ity fifanarahana ity. Mahafaly ihany ny tokony ambaran'ny filohan'ny antenimiran-doholona fa anonsiny izy tsy ho ela. De Paris sur le changement climatique plus tôt possible. Isan'ny sosikevitra narosin'ny Ban Ki-moon ihany koa ny tokony ampitsaharana ny fanondranana ireo arena voajanahary eto amintsika. Voakasika izany ny biby ahina lany tamingana, ny andramena, ny vato sarobidy. Afaka miara-miasa aminareo amin'ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena voajanahary. Tokony hatsiaro ho tompon'andraikitra ihany koa ny mpitondra manoloana ireo mpifidy azy. Votre responsabilité devant les électeurs. Fanairana ny tompona ndraiky mpanjakana metraka ny marina ny PND na ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana anatrarana ny objectif de développement na ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra tamin'ny taona 2024 no tena notsipihan'ny Ban Ki-moon tamin'ny fitsidiany teto Madagasikara. Ambony ny tany fahantrana eto amintsika ranonambara ny profon'izany ny taremarika nomeny iray apatelo ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga fototra no tsy mahay mamaky teny eto amintsika. Manana solotena eto amintsika amin'ny firenena mikambana ary mahita ny iaina mivaoka amin'ny andavanandro. Tsy raviravin-tanana fa vonana ampy sy anohana mivaoka malagasy manoloana izany ny firenena mikambana. Fa fampahafantarana ny tsirarany sy ny tsy ara-dalàna rehetra misy eto amin'ny firenena, fanehoana ihany koa ny fisian'ny kolikoly izay no antony nijoroan'ny Wake Up Madagasikara androany teo amin'ny antenimiran-doholona nanararoatra ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Maro ny tsy mandeha eto amin'ny firenena, maro ihany koa ny tsy ara-dalàna. Voasongadina manokana amin'izany ny fisian'ny kolikoly isan-karazany.
ny fahatrana menjady amin'ny vahoaka, ny fanaparapahefana maro ataon'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ho fanehoana izany rehetra izany kosa no nanaovan'ny Wake Up Madagasikara ny fijoroana manoloana ny antenimiran-doholona androany. Ho fanararotana ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Fanjara andraikitry ny olom-pirenena no miteny dia fotoanan'izao. Ataoko fa tsisy ho vinavinaitsika izany fa na ny insécurité na ty ataontsika hoe fahantrana tena anisan'ny firenena farak'izay mahantra Madagasikara. Fotoana ny ilazana an'izany ary fotoana ny ilazana amin'izao tontolo izao fa maty finoana ny vahoaka malagasy. Dia hetsika androany ilazana an'izay amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fa maty ny vahoaka malagasy ary betsaka ny zavatra tsy mandeha eto amin'ity firenena ity. Ankoatran'ny olana amin'ny fisian'ny kolikoly, mijanona amin'ny fampanantenana ihany ny ataon'ny tompona andraikitrim-panjakana. Manameloko ihany koa ity fikambanana ity ny fanararotana amin'ny fitrandranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena. Zava-misy izany rehetra izany saingy noho ny tsy fahasahin'ny olom-pirenena mijoro maneho izany dia naneho ampahibe maso ny teo anivon'ny Wake Up Madagasikara. Mandritra ny fandalovana eto aloha dia izany ny fampahafantarana hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Misy resaka impunité manjaka eto amintsika, resaka misy culture d'impunité eto amintsika. Hafa ny tenen'ny vava amin'ny manome baik sy ny sisa nefa fanataterana an'ilay sasy tsy misy misy ankiony ny resaka hoe fa iady amin'ny kolikoly nefa ny kolikoly toa vao maika miha manjaka ny ady amin'ny resaka trafika na ressource naturelle nefa vao maika atao mivoaka tsikelikely ny ressource naturelle atsika. Izany hoe misy ny action tokony raisin'ny fanjakana manoloana reny déclaration reny ampahafantarana ny olona tsy hoe rehefa tonga ny olona dia diodiovina ny Sénat, diodiovina ny lalina rehetrarehetra fa tokony zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ihany no aseho anazy ohatran'izao ny vahoaka malagasy ihany. Tsy mijanona amin'ity fotsiny ihany ny hetsika, araka izany amin'ny fampahafantarana ny vahoaka ny tsirary misy eto amin'ny firenena. Mbola ito ny hetsika ary tsy sasatra maneho izany izy ireo. Fa naneho hevitra ihany koa mahakasika izay fandalovan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana teto Madagasikara izay ny mpanjinika ara-politika Radanoir Julien raha nambarany dia misy tombony ho an'ny Madagasikara iny fandalovana iny ary tokony nararotana indrindra ihany koa ny resahana ny Îles Éparses raha ny nambaran'ny fanampanazavana mahakasika izay no ndeha arahitsika. Misy lafiny maro samihafa. Reny manko zany atao hoe symbole politika. Zany hoe misy personnalité tonga aty amintsika ohatra reny ny Papa Raimasina na ny secrétaire général des Nations Unies. Symbole politique zany. Tombony ihany zany eo amin'ny lafiny diplomatique satria ny image Madagasikara à l'extérieur any ivelany zany no tahina amin'izay fotoan'izay. Tsy makany firenena rehetra akory ny Papa na ny secrétaire général des Nations Unies fa ny fizy raha tonga aty amintsika koa tsy hoe tonga fotsiny izy ampifanaritra antsika mianakavy fa misy zavatra ho ampitainao amin'ny maha-secrétaire général azy. Ilazako teo symbole politique hoe mandeha aty izy symbole politique ho an'ny firenena malagasy ohatrany hoe fanomezana hery ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny mpitondra koa zany etsy andaniny hoe hiezaka bebe koa ho an'ny fandriampahalemana ho an'ny hoady amin'ny reo lazaiko teo kolikoly tsy fandriampahalemana momba ny tontolo iainana momba ny fahantrana zany be dehibe zany ny hoe hoaposidiana amintsika fa zao tokony anarotratsika satria ny olatra reny tsy hiverina indroa ny intelo na indimy ety amintsika eo ny fitakintsika an'ilay nosy malagasy bodon'ny frantsay afaka resahana amin'ny demy zao zany hoe izy manko mba lasa karazana hoe appui eo amintsika amin'ilay dossier zay. Lafa mavaoafa kosa indray dia niroso tamin'ny fitakiana fahobe ireo mpiasan'ny Air Madagasikara tamin'ity androany ity. Maro tamin'ireo mpiasa moa no nanatevin-daharana ireo syndika izay mitaky ny zony sy ny fampiarana ny didim-pitsarana moa izay amerenana ireo mpiasa amin'ny asany. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny fiodinan'ny orinasa Air Madagasikara nefa izany androany saingy nilaza izy ireo fa itony fitakiana ary tsy hijanona raha tsy voavaly ny fangatahan'izy ireo. Ito rahampitsy ihany koa ny fitakiana ary mbola maro ireo mpiasa anatevina azy ireo. Fanadihadiana entiny Lili Rapiata. Araka nefa nolazain'ny mpiasa roa andro lasa izay niroso tamin'ny fitokonana ireo mpiasan'ny Air Madagasikara androany. Ny zo sosialy izay tsy voavalin'ny orinasa hatrizay sy ny fampiarana ny didim-pitsarana mamerina amin'ny asany ireo mpiasa ireo amin'ny ankapobeny no takiana izy ireo.
Izy ity zany tena marina dia zao no raha ny tenina mpitaina aminay dia tsy vitany hoe syndicat fotsiny ihany fa ireo zay rehetra mpiasa tonga saina zany amin'izay famonoana-kolaka izay dia hijoro avokoa zany dia anatevin-daharana anay eto. Tsara ho marihana koa nefa satria anisany ohatrany mampieritreritra mpiasa maro hoe ahoana le fahazon-dalana makeny. Izay zany tao anatin'ireny tolo ireny dia tsy nisy aloha voalohany indrindra nivaly le conseil d'arbitrage rehefa nisy fifanarahana natao tamin'ny filakevim-pitantanan'ny orinasa Air Madagascar hoe faome fetrandro tapa-bolana. Efa nitaterana avokoa zany efa ho iray volana izay zao niezaka nitehona amin'izy ireo dia hatramin'izao tsy nivaliny ka dia ny fanarahana tamin'izay dia vatany rehefa misy andanina ny ankilany tsy mahatanteraka n'le MOU izay ny fanarahana dia fametrahana le bonne gouvernance na orinasa tsara tantana dia avy hatrany dia afaka miverina amin'ny tokony izay. Raha ny loharanom-baovao azo tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana ity orinasa-mpanjakana ity. Tsy misy ihany koa ny politika mazava anarenana ny orinasa toy ny mifanohitra amin'izay no zava-misy ankehitriny. Araka ny hevitra ireo mpiasa miroso amin'ny fanapotena ny orinasa ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Isan'ireo taky ny mpiasa ihany koa araka izany ny sy ny politika mazava anarenana ny Air Madagascar sy ny fitantanana mangarahara. Raha tsy hivina efa ela no nisy fitarainana manoloana ny fitantanana ity orinasa-mpanjakana ity. Efa ela ihany koa no nisy fitakinana nataon'ireo ireo mpiasan'ny Air Madagascar saingy hatreto minimana mpitsofina ireo tompon'andraikitra. Tsy hijanona ny fitakina raha tsy misy valiny mahafapo avy amin'ireo mpitondra. Etsekilan'izay miandry valiny avy amin'ny mpitondra avokoa ireo sehatra samihafa manao fitakina amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza afa-tsy ny FRAM, ny afo syndikaly, ny inspecteur du travail. Ity farany izay manamafy fa tsy hisy na dia service minimum aza mandrapivaly ny fitakiana izy ireo. Efa hitanay mihitsy zany fa ohatry ny efa nahita tamin'ny telekoary izay an'izay olona tonga manatra fitarainana kanefa na inona aloha na ametraka fitarainana ary izy rehefa tsy misy le ministera iantefan'le fitarainana tsy afaka no traitena zany le dossier ka izay no mazava-dehibe ny hoe tokony ho accélérena zany nilay fametrahana nilay décret ahitana ny mamaritra ny ministera ny asa ny lalàna sosialy. Fanontaniana mipetraka ny hoe mandra-paoviana vao handray fanapahan-kevitra ny mpitondra hanome vahaolana ireo mpiasa manao fitakiana ireo. Hiandry ny firenena hikatso tanteraka ve vao hisy izany? Amin'izao fotoana izao efa maro ireo mila raharaha amin'ireny sehatra asa ireny no mitaraina ary efa maro ihany koa ny fitantanan-draharaha mikatso vokatra izany. Fa manoloana iny fanadihadiana iny moa dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity dia Andriamatoa Narindra Rakotonirina, secrétaire général ny syndicat autonome des inspecteurs du travail. Miarabanao tompoko tonga izao tamin'ny Cool TV fantaniko voalohany avy hatrany ho anareo inspecteur du travail midika iny izay fitokonana etseroa amin'izao fotoan'izao izay. Raha mahatsikatra tsika nanomboka tamin'ny fisiny gouvernementa vaovao dia nisy ny fitakiana etseroa ary tafiditra tao anatin'izay ny tsy fisiny ministera misahana ny asa. Angambany anisan'ny voalohany ao anatin'izay hoe ny antony mahatonga an'izay fitakiana etseroa izay dia ny tsy fisiny ministera ny asa satria lasa tsy misy intsony ny structure na ny sampan-draharaha misahana ireo mpiasa izay misehatra eo amin'ny sehatra tsy miankina izany dia mahatonga ny fikorotanana eo anivon'ny sehatra tsy miankina satria tsy misy intsony izay hoe ministera misahana ny asa izay misahana ireo mpiasa izay mihoatra ny roa tapitrisa mahery amin'izao fotoana izao ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina izay. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe mety hoe ahatonga Madagasikara iroso anaty fitokonana fahobe na grève générale. Ngamba ny azo atao ny tsy ahatongavana ao anatin'ny grève générale raha ohatra ka misy ny fanomezana fahafapo an'ireo fitakiana maro samihafa satria tiako ny manamarika hoe ao anatin'izao fitakiana ny syndicat maromaro anisan'izany moa izahay ao amin'ny administration du travail dia nisy ny fitakiana izay tsy nahafapo fitakiana tsy nahafapo izany hoe nangataka ny syndicat dia tsy nahazo valiny mahafapo kanefa ny ahazo atao tsara mihitsy ny évitehana izany hoe grève générale zany raha toa ka misy ny fifampiresahana misy ny fitadiavana vahaolana ary azo atao mihitsy izany hoe mijery marimaritra iraisana ao anatin'izay fitakiana izay.
Manoloana izay indrindra dia efa misy ve vahaolana manangasanga amin'izao fotoana izao sa mbola lavitra ny hafa ny kitay? Ho an'ny administration du travail manokana efa misy ny fifampiresana teo amin'ireo mpitondra fanjakana ary efa ao anatin'ny dalam-pitadiavana vahaolana. Izay nefa dia manamafy hatrany hoe mitohy foana ny fitakiana ny grève ho an'ny administration du travail raha tsy misy ny vahaolana antsoratra na ofisialy izay avy amin'ny fitondram-panjakana. Ary tsika angambany afaka mahita an'ireny rehetrarehetra ireny hoe ireny fitakiana maro samihafa ireny izay ataon'ny syndicat hafa dia antony mahatonga an'izay dia ny grève ny administration du travail sy ny inspection du travail amin'izao fotoana izao. Ka izay dia miandry amin'izao fotoana izao ny vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana satria miankina amin'izay ny fametrahana asa mendrika eto amin'ny firenena, miankina amin'izay ihany koa no ahafahana mametraka sapan-draharaha mahaleo tena, sapan-draharaha afaka misahana matanjaka ireo mpiasa roa atapitrisany mitsihatra ao amin'ny secteur privé izany. Manapetra ihany moa Andriamatoa Narindra Rakotoniriana amin'ny fotoanantsika isaorana ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ity sampana fampalalam-baovao ity ho an'ny androany dia mametraka ny velo mahafinaritra. Fa lafim-baovao hafa kosa indray no hanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Valim-panadihadiana hafa indray natao ny agence capsule niarahana tamin'ny Cool TV no entina aminao manaraka. Atao anatin'izao fanadihadiana izao lany amin'ny ampimamba avokoa ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena araka ny valin'io fanadihadiana io. Arao ny famitsinana izay miaraka amin'ny Mikael Ramarla. Antony ireko avana amin'ny fahatrana ny ampimamba ataon'ny tompon'andraikitra ambony sy ny fisian'ny kolikoly amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny agence capsule izay niarahana tamin'ny Cool TV. Ny fihetsika sy ny ataon'ny mpitondra ve makany. Io ny fanontaniana napetraka tamin'ny olona miisa 700. Ny 12 isanjaton'ireo olona nametrahana fanontaniana no milaza fa fanaovana ampimamba ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena. 7 isanjato no milaza fa amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ary ny 9 isanjato kosa no milaza fa any amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena. Tsy misy ny fijerena ny tombotsoam-bahoaka raha ny nambarany teo anivon'ny afy sindikaly. Ny fahitako anazy rehefa zava-misy izao zany tsisy fanantenana ho azy mihitsy amin'ny fampandrosoana satria fositra tena bahana ny sehatry ny fampandrosoana zany izay miteraka tena ny fantrana aloha dia izao takinay amin'ny resaka corruption zao satria io zany mitondra tena amin'ny fantrana ary mitondra amin'ny tena tsisian'ny mitondra ny mauvaise gouvernance. Zay zany amin'ny ankapobeny ka raha izay mauvaise gouvernance zay zany no mipetraka vokatry ny corruption zay tena diso tafahoatra loatra eto amin'ity firenena ity dia mazava ho azy fa mitondra amin'ny tsy fahombiazana zany amin'ny fitondram-panjakana. Ny sosialim-bahoaka ny tokony hamafisana mba hisian'ny fampandrosoana raha ny nambarany teo anivon'ny hery akavia. Be zany ny isaka hoe vahaolana azo tonga dia hoaisina avy hatrany atoka efa azo fahefana zany aneo inany zany fa izy moa zany lavitrezaka le tanjona kanefa tsy atao makivy zany fa ny amin'ny hoe hery akavia anazy zany dia mijery kokoa zany ny sosialim-bahoaka zany ny hery akavia zany dia zay zany no hoe hita hoe vahaolana mety ihany koa amin'ny lafiny politika koa zany mety hanatsara zany ny fomba fanao sy fitondran-tena zany ny ataon'ny mpanao politika zany. Fampanantenana pôkaty hatreto no hita ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tamin'ny fanadihadiana 3 nataon'ny agence capsule nentina teto amin'ny Cool TV nandritra izay 3 andro izay tsy misy miatraika amin'ny vantana mimponina ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ankehitriny. Manjaka ny kolikoly ary mibahana ny fanangonan-karena sy ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 2024 araka ny fanehoan-kevitra ny nanaovana fanadihadiana hatrany. Valim-panadihadiana hafa indray no entina amintsika eto amin'ny fampalalam-baovao afaka iray volana. Fa manambana itokona indray ireo mpitsabo mpanampy taoriny ny fitakiana tsy nahazo navaly mahafapo nataon'izy ireo nandritra ny taona 2024 maro ihany koa ireo tombotsoa sy zotakin'izy ireo ao anatin'izany tsy mbola nanome fetrandro kosa izy ireo ho an'ny fitondram-panjakana. Fanadihadiana. Ny fampitaonandro marainy teny amin'ny hôpitaly Agerano sy ireo fikambanan'ny mpitsabo mpanampy nitony fitakiana nataon'izy ireo nandritra ny 7 taona hatramin'izao nefa tsy misy vokany izany.
amafisina ao anatin'ny fitakiana ny fampiakarana ny grille indiciaire sy ireo tombontsoa mifanaraka amin'ny asa mahampitsabo-panampy. Nikasany hanatanteraka fiaonam-be izy ireo androany saingy tsy nahazo alalana ampiasan'ny toerana nangatahana. Ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka izany satria betsaka amin'ireo mpitsabo-panampy no ao anatin'ny SSME izay mikarakara ny vaksiny vao be. Miafara amin'ny fitokoana ny tsiraraty raha tsy mivaly ny fangatahany. Naka vory tao amin'ny afi zay fa tsy nahazo trano aloha androany zany. Noho ny antony izay mbola tsy fantatra hoe inona ny marina ilay tena antony. Ny grille indiciaire 1200, ny indemnité de risque, ny indemnité d'éloignement. Ka izay zahatra rehetrarehetra zay zany dia hotakinay zay ary amerina verina hitaky zay zahay satria ny taky anay teo aloha zany tsy fantatra hoe inona le hevitra fa hatramin'izao aloha zany dia ohatran'ny hoe very an-javitra le fitakiana. Ka izay zany dia mamerina tona fa hitaky zay ary ho avy zahay. Raha mpitso 12 Mey ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo mpitsabo-panampy, tanterahana ny Toliara ny fankalazana ofisialy ho an'ny eto Madagasikara manokana. Fa mitombo hatrany ireo aretina teraky ny atsika indrindra ho an'ireo ankizy tato anatin'ny fotoana fohy. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny fanaovam-baksin'ny zaza izany raha ny nambaran'ny mpitsabo. Etsakilan'izay ihany koa dia takin'ny tompon'andraikitra ny fampiofanana ireo mpanentana ara-pahasalamana izay misehatra eny ifotony. Fanadiadiany narindra Randrianomanana. Olana mipetraka amin'ny vanandro magatsika tahaka izao, indrindra ho an'ireo zaza ny fanaovam-bakisiny. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny zaza izany raha ny nambaran'ny mpitsabo. Marefy ireo ankizy noho tsy fahampian'ny hery noho ny kohaka sy ny sery ateraky ny atsika. Eny Ivato manokana tafiakatra hatramin'ny 10 ny ankizy marary tonga isan'andro noho ny aretina vokatry ny toetry ny andro. Izany tokoa aloha marina fa fotoana mihitsy izao fotoanany kohakohaka serisery gripa dia be tokoa no marary fa satria miakatra be mihitsy no marary zao. Taloha tamin'ny mbola mafanafana ny andro eo amin'ny 500 eo ny mararinay rehetra ny ray volana. Fa zao izy tao anatin'ny herinandro teo zay efa miakatra be any amin'ny 10 isan'andro any no marary raisinay zany. Dia amin'ny ankizy nefa tena be amin'izay ankizy. Zao amin'ny vaninandro ao anaty fotoana antsika zao le mikokoaka sery maro tokoa ny ankizy voana zany fa raha tsy manavy izy fa dia azo amena hatrany fa tsy mampaninina azy akory le izy. Dia hanamafisana hatrany ny hery fiarovana ny zaza ary ny vaksiny koa mba tsy avo azy amin'ireo aretina azo evitena amin'ny vaksiny. Mitondra ny zanany eny anivon'ny tom-pahasalamana mandritra ny herinandro ny fahasalamana ireny sy ny zaza ifanja. Ankoatra izay, mandalo eny ifotony ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana manao vaksiny. Mandalo fiofanana izy ireo vao miroso amin'ny fidinana ifotony raha nambaran'ny tompon'andraikitra androany. Taloha izy manavy foana matetika isaka indraindray ray volana matetika mihitsy zany fa nanomboka izy roa taona zany dia tsy tena. Fa fazako anazy aloha mihinana an'ilay vitamine ireny nahatonga anazy dia tsy narary intsony. Resaka hygiène moa zany dia efa tafiditra anatin'ilay fiofanana zany le izy mila madio manasa tanana matetika satria voan-javatra voam-panafody voa vitamine A izay arotsaka anatin'ny vavan'ilay ankizy zany dia mazava ho azy fa tena mila aina mihitsy ny fahadiovana dia efa vao maso toromasika mikasika an'izany mihitsy andreo agent communautaire. Tsy misy fiantraikany tamin'ny fanaovam-bakisiny tamin'ny herinandro ity hatreto ny tsao nandeha momba ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny levakozatra. Mandeha hatrany ny resaka eny anivon'ny fiarahamonina saingy tsy manakana an'ireo renim-pianakaviana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola nitohy hatramin'ny androany ny fifanankalozan-kevitra momba ny resaka fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika androany. Teny anivon'ny Alliance Française Andavamamba moa no nitohizan'izay izay narahy ny fampiratiana sary hitatra ihany koa momba ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay hatrany. Mbola sarotra ny sy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara noho ny kolontsaina sy soatoavina eto raha ny fanadiadiana natao androany. Mbola sarotra ny resaka fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara raha ny votoatin-kevitra nivoaka tamin'ny fifanankalozan-kevitra izay natao tao amin'ny AFT Andavamamba androany. Ady hevitra izay niarahana tamin'ny olafitry ny mpanao gazety sy mpianatra maromaro.
ho an'ny Joël Ralaivohita mpanao gazety izay nanafana ny ady hevitra ny resaka kolontsaina no mbola mametra ny fahafahana malalaka maneho hevitra eto Madagasikara, mbola misy ihany koa ny fanerena ankolaka avy any ivelany. Zay vao hoe mampiatra zany hoe fahalalana zany. Ary aveliko any hoe zay koa fomba malagasy atsika moa hoe ny article 11 anatin'ny lalam-pampirenana no mamaritra fahalalan'ny asa vaovao-gazety eto Madagasikara fa ny atao hoe bonne mœurs anisany mamita anazy sy ny ordre public. Bonne mœurs zany inona ny fomba fampitantsika zany dia sarotsatso fanazarana soapoavy satria resaka hoe fiainana anatin'ny fiarahamonina resaka sarotra be. Mpianatra avy amin'ny sekoly maro teto Andrenivohitra no nandray anjara tamin'ity ady hevitra ity. Misy ireo mpianatra izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Misy ihany koa ireo mpianatra hafa izay liana tsotra izao amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Fa ny ara-dalana tamin'ity ady hevitra ity ihany koa ny fampiratiana ireo sary hitatra maro momba ny fahalalahana maneho hevitra izay. Sary hitatra izay avy amin'ny firenena maro maneran-tany maneho indrindra ny fahalalahana eo amin'ny fanehoan-kevitra. Zany io fampirantiana io izay mitondra lohahevitra hoe dessin en liberté, zany hoe arak'izay anaran'izay dia mpanao caricaturiste zany mpanao sary no maneho ny heviny momba ny izay hoe fahalalahana amin'ny fomba fanehoana-kevitra zay amina firenena maro, zany hoe dessinateur eo amin'ny 10 eo no maneho hevitra ao anatin'io fampirantiana io izay misy avy amina firenena 27 maneran-tany. Tia dia mikasika ny hoe liberté d'expression, ny fahafahan'ny daholobe zany maneho hevitra, tsy voatery fotsiny zany hoe ny resaka fanaovan-gazety. Raha eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa no resahina momba izay fahalalahana izay, mbola miandry ny fandaninan'ny lalàna momba ny serasera eny anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia ny lamima ihany ny savorovory tao Ampasimbe distrika ny Fianarivò Atsinanana. Araka ny vaovao iray dia tonga tao amin'ny commune ny ben'ny tanàna teo aloha ary nilaza fa manana didim-panjakana hanala ny ben'ny tanàna Ampenina ny toerana amin'izao fotoana izao. Tsy nanaiky izany anefa ny fokon'olona antony niteraka ny korotana efa ny lamima kosa ny toerana ny toerana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny komanda ny kompania ao Fianarivò Atsinanana. Raha antsika ny fanampanazavana. Olona ny tangorongorona nanao barazy fa ny fond le problème tsy dia fantatray aty ampitany filaminana fa ny fantatray fotsiny dia hoe misy olona mitangorongorona dia resaka ordre public fotsiny zay rehefa nay en fait amaly lamina any izy tsisy ninenina koa. Izay ny makasika niny fa ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Any Brésil miezaka manao izay faraherin'ny ny Flou Dilma Rousseff ao amin'ny fitsarana tampony hanafoanana ny paikady hanesorana azy amin'ny toerany ankilany ihany koa ny fifidianana ataon'ireo olona breziliana ihany no ahafahana manala azy na tsy no lavin'ny tribunal breziliana ihany koa moa izay fangatahana fampijanonana ny voka-pifidianan'ireo olona any an-toerana izay. Fanadiadiana eo amin'ny sary ny France 24. Miezaka manao ny hevitra rehetra hanafanana paikady mety hanesorana azy amin'ny toerany Flou Dilma Rousseff any Brésil. Nandritra ny kabary nataony tsy manaiky lembena n'ity Flou ity. Tiako no milaza aminareo fa tsy mifarana raha tsy amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana Desambra 2024 no mandahako. Tsy reraka ao ny miady, leo an'ireo olona mpamitako ireo ah. Ankilany fihetsiketsehana maro isan-karazany ataon'ireo anti-Rousseff sy ny pombazy no mameno ny tanàna Brésil ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fifidianana ataon'ireo olona breziliana no ahafahana manala ny Flou. Vato manan-kery miisa 120 amin'ny vato 120 farafahakeliny no tokony azon'ireo olona anti-Rousseff vao afaka manesitra ity Flou ity izy ireo. Hatreto araka mifantatra, manodidina 50 ireo olona manaiky ny analany Flou ary 120 eo ireo tsy manaiky. Mandritra ny fotoam-pitsarana ny Flou lefitra Michel Temer no manolo ny Flou Dilma Rousseff. Ezekilan'izay efa navoakan'ireo mpiara-miasa amin'ny Dilma Rousseff avokoa ny fitaovam-piasany rehetra sy ny makasikazy tao amin'ny braony. Ny antsony sy ny fitokonana kosa ireo pomban'ity Flou ity.
mialoha nisy sarahana amin'izao alina izao dia andeha ary fitsidina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nasika moa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tamin'ny fandraisam-pitenenana sy ny famalinana ny valitenin'ny mpanao gazety androany tsy nasinona resaka kosa ny makasika ny Ilze Pars fa ho fampahafantarana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna rehetra misy ato amin'ny firenena dia izay no antony nahatongava ny Wake Up Madagasikara Ranjoro teo anoloany ny anteny Mirandoholona androany fanararotana ihany koa moa ny fandalovana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana androany. Mbola nitoetra amin'ny androany kosa ny fankalazana sy ny fanehoan-kevitra momba mandresaka fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalany asa fanaovana gazety androany anarahana fampirantiana sary hiditra ihany koa izany. Fomba vao hafa kosa indray moa dia niroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpiasan'ny orinasa Air Madagasikara tamin'ity androany ity. Maro tamin'ireo mpiasa moa no tonga nanatevin-daharana ireo syndika. Iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy ananjo izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho an'ny rapitso indray veloma tompoko. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ahitana ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Fetin-dreny feno fanomezana miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna.